troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Dai-mi si fermi anzureku Do feonyanga vimurawe Atuluria izayentana Zakai kukunya sasarana Mahalali zahilayu Mahitireu adinsayu Teizari zayawampu Fitiavanai timbaru Tumpuani atsunaureku Funiza bulatinilu Denataku tawababeku
satrini ferinaina niluza manzureetra ni ai tebitebibu umehuaziavuku teyana amizairem sentu fefatutu famatena matuki Sambarana numeni Misizuki manampiansi kyange Revana malala tonga ito atran'Andriamanitra isika ity Alahady folakandro faraitsy amby roapolo volana Aogositra ity. Fotoana izay iarahantsika miondrika nefa koa iarahantsika misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra rehetra izay avelany lalovantsika. Namoy avatiana isika ry havako izay naharasantsika fiangonana izao filazana manjo izao. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo ho Jesoa mba hahanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay Rakoto Malala Irène Bakoliny Irina teraka Ranarivelo mpiandry diakona filohan'ny tafo FPM Nice vadana velan'ny tomponkira Dr Rakoto Malala Erika Mamy dia nantsony ray ody any aminy tamin'ny zoma 10 Aogositra 2024 tao Monaco rehefa nivahiny 7 taona teto tany. Hoy ny zanany Rakoto Malala Rindrasina Dorian, Rakoto Malala Fenisoa Sandy, niratapo aminy Dr Rakoto Feroery sy Saoly ary ny zanaka manjafiny Ranarivelo Anavololonirina, Ranarivelo Rapatefinirina sy Joël Larny zanany. Niratapo amin'ny vadiny Ranoro Miaja Fabienne, Rakoto Malala Didier Arnoro sy ny zanany Rakoto Malala Jean-Marc, Rakoto Malala Olivier, ny avy avy amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolo. Koa avory eto antran'Andriamanitra sika ry havana. Iara-misaotra an'Andriamanitra noho ny nampindramany antsika itiavantsika ity nefa indridrako noho ny ahatsapahantsika fa Andriamanitra pampionina izy ka dia avy manatona azy amin'ny fahatokiana isika. Hanomana ny fomam-panahintsika sika ry havana hidera sy hanome voninahitra ny tompontsika. Ampitoboana ao amin'ny mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ny antsika sy Jesosy Kristy mpamonjy. Aoka hitsangana hiteran'ny tompo isika. Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-tsava mahory ahy, mampandray aminay maitso izy, mitondra eo amorony rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarina noho ny anarana izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasariko ny fahafatesana za dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny teninao, ireo ny mahafatahotra. Mamelatra tabatra eo ny lokima sy ny fahavaloko ianao. Manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Entiko fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava. Amen.
mivavaka isika. Andriamanitra tompo ty anay io, nahary tongotra mantanana anay ianao, ary nanome toko fa mpamonjy anay amin'ny fotoana sarotra rehetra. Ty anay ianao, ary raha teo no antony nadoranao ny zanakao mamonjy anay. Resinao ny fahafatesana ny amin'ny Jesosy zanakao. Resinao mba hahatonga anay eo aminao mandrakariva. Ko ankehitriny tompo, ndreto izahay fiangonana, fianakaviana, tapaka sy namana. Tonga eto tranonao miandrandra fiononana no namina lasana ny ty mpanompo vavinao izay tianao ity. Misoranao zao ny amin'ny soa maso samihafa izay noraisinay taminy, na teo anivon'ny fiangonana, ny fahafoizan-tenany, na teo anivon'ny fianakaviana, ny fitiavana, na teo anivon'ny fiarahamonina, ny fahatsorany. Tompo, ndreto ary zahay miandrandra fampahirezana ty aro-tsay ny fanahinao masina. Lay mpampionina ho tsapanay fa na inona avelanao andalo, na inona avelanao ho sedrainay te. Andriamanitra eo akilana mandrakariva ianao, manome toky farahany zanakao sy ny asan'ny tananao adidinao ihany. Amariny fa naiza aronana natelo aminarana dia eto afovoananao dia meteza ampionina anay. Ary raha maky ny soratra masina izahay, raha maky ny teninao izahay, dia meteza hitarika anay eo ampamakiana ny teny, eo ampianona ny teny, dia ny fanahinao masina hitarika anay amin'izay rehetra ataonay ankehitriny tompo. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Hipetraka ianarana. Ny teny izay hovakiana dia hitantsika any amin'ny fandaharana tompoko. Epistily faharoa nosoratan'i Timoty, nosoratan'ny Paoly apôstôly. Timoty faharoa toko fahaefatra ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Ny teny rehetra dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, mahareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izao dia efa hatolotra sahady, ary efa mba akaiky ny andro fialako, efa niady ny ady tsara aho, na hatanteraka ny fiazakazako aho, ny tahiry ny finoana aho. Hatr'izao dia tehirizina ho aiky ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo, mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Toizantsika amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo. Vakiana ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo sy ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Tsy amelanareo ho kamboty aho, akaty aminareo aho vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita ahy, satria velonao dia velona koa ianareo. Dia mbola toizantsika ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Jaona ihany toko fahaenina ambin'ny folo. Vakiana amin'ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Hoy ny mpianana, indro milaza tsotra ianao ankehitriny, fa tsy manao fanoharana akory. Ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona hanontany ianao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe, mino va ianareo ankehitriny, indro avy ny andro, eny efa tonga izay hielezanareo samy hoany amin'ny azy avy, ary ilozanareo ho irery aho, kanefa tsy irery aho fa ny iray no ato amiko. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao, no hainatanareo fahoriana, nefa matoky izao efa maharesy izao tontolo izao. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Tsanga tsy lavaka.
izany telo zany efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadarana amiko aty amin'izao tontolo zao no hitanareo fahoriana nefa matiko izao efa naresy izao tontolo izao izany telo zany efa nolazaiko taminareo Jesoa mba hananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo zao no hitanareo fahoriana nefa matiko izao efa naresy izao tontolo zao tenina ry avako malala no nolazain'i Jesoa raha mamaky ity andinitsika dia manatitra antitra Jesoa fa efa nilaza zavatra tamin'ny mpianatra tena izy manao hoe efa niteny taminareo mbola mametram-panontaniana ihany ianareo mbola misalasala ihany ianareo zany teny zany dia efa nolazaiko taminareo dia ny andiny maromaro alohan'ny toko fahinana ambin'ny folo ity dia milaza izany teny izany fa ny anankiray amin'izay lazainy ry avako malala izay lazain'i Jesoa amin'ny toko fahinana ambin'ny folo toko 10 dia izao manao hoe ody fifaliana ny fahorianareo mody fifaliana ny fahorianareo ry avako ny olombelona raha misy zavatra izay tena ahafantaran'ny olombelona ny fetrany teo anoloana ny fahafatesana ary satria tsapan'ny olombelona ny fetrany eo anoloana ny fahafatesana dia betsaka no ataontsika mba ahafahantsika mandresy ao anatiny zany alahelo ateraky ny fahafatesana zany dia reo civilisationna maro ny fandimby dia niezaka nanao zany manao fasana tsara tare misy ampitondraina ny manjo maty daholo ny zavany rehetra misy anaovana tsangam-bato itsika malagasy dia betsaka ny ataontsika mba handresentsika ny alahelo ateraky ny fahafatesana ndray tazonina eo ambotra ela ny nofo mangatsika mety maharitra ray volana tahaka izany be dia be ny fomba ataon'ny olona mba anadinoana ny amafy ny fahafatesana sy ny fangiry firena dia eto Jesoa ry avako malala amin'ity zotra masina ity dia manazava manao hoe mody fifaliana io fahoriana io na inona maha olombelona dia mafy ny fisarahana ry havana ary fantatra Jesoa zany indroa ihany Jesoa no itomany tety ambonin'ny tany na dia zanak'Andriamanitra ary izy dia indroa ihany izy no nitomany dia ny voalohany tamin'ny tanindrazana nitomany ho an'ny tanindrazana teny manao hoe ry Jerosalema impiry moa ny tefa iaro anao te iaro anao fa tsy mety arovana mihitsy ianao fa ny faharoa dia teo anoloan'ny fahafatesan'ny Lazarosy zany dia fantatra ny soratra masina tsara fa mafy ny fahoriana ary mafy zany fahoriana zany ary zay mahatonga azy manantitrantitra mihitsy amin'ny fiangonana ny hoe rehefa mba misy azy pahoriana dia meteza mifanotrina rehefa mba misy azy pahoriana dia meteza miara mitondra navesatra rehefa misy azy pahoriana dia mba meteza mivavaka ho azy ireny fa irendrehetreny dia fanamaivanana sy fampahirezana ihany fa ina ny tena marina manoloana ny fahoriana ho Jesoa dia Jesoa manazava fa ny fahoriana izay mahazo antsika dia efa nilalovany efa nentiny izy manao hoe ahita fahoriana nareo aty amin'ity zao tontolo zao ty dia manjary fifaliana io fahoriana io raha ohatra ka tena tsapanareo ny fitiavan'Andriamanitra manjary mody fifaliana io fahoriana io raha ohatra ka tena tsapanareo ny fitiavan'Andriamanitra marina tokoa ry havako malala anainana mafy zany mamoy ireny kitabony fonosana teo mandrakariva miarahory amin'izany sika saingy amin'ny fotoana tahaka izao nefa ny tena tiany ny tompo hanazavana amintsika fa tiany isika ka na inona lalovantsika dia fitiavana mandrakariva Andriamanitra mety tsy takatry ny saintsika ny fomba fitondran'Andriamanitra mety tsy takatry ny saintsika ny fandaharan'Andriamanitra fa izao ny fomba fitondran'Andriamanitra atsika dia fitiavana ny finoana ry havako malala mahatonga antsika mandresy ny fahoriana ary mahatonga ny tompo manazava amin'io andiny maro be io no hoe mino ahy ianareo Jona 5:12 mino ahy ianareo efa namboatra fitoerana ho anareo ange ahy zany hoe efa nelo lalana anareo dia mino ny fisian'ny fiainana ambadika ny fahafatesana betsaka ny olona no misalasala ry havako malala ary isan'ny totsika hoe mamparefo ny finoan'ny olona fa mamparefo ny kristianina satsasa manoloana ny fahafatesana
ny tsy fahatsapany ny fisininy ataontsika hoe fiainana ambadiky ny fahafatesana indrindra ny protestante réformé tsotra ataontsika hoe ny protestante réformé tsotra tahaka atsika ohatra ataoko hoe tsotra satria efatranainy tena indray tsy manana lay assurance na lay fahazahoanantoka lay famonjena ary betsaka metra-panontaniana hoe tena ianao ve voavonjy tsy fantatra aloha fa zany mbola any an-danitra mbola an'ny tompo zany fa de mbola eto tany fedina de miady aloha e de mba manomponompo kely eny aloha de mba manao zay mety ho tandrifa eny aloha ka fa tsy fantatra zany lanitra zany tsy fantatra zany aloha fa de ho hita eo e betsaka ny kristiana ry avako malala no manana zany toe-tsainy zany fa tsy zany nefa ny tokony izy ry havako fitapatisy ianao kristianina ianao mpanompon'andriamanitra ianao de aza manaikozongozony zany salasalany zany fa tsy an'andriamanitra zany ny an'andriamanitra de zao maty teo amin'ny azo fijaliana ny zanany nanonona ny Jesosy tompo sy mpamonjy ianao nyzara fitiavana ianao tamin'ny fiainanao nanonona ny tompotomponao anao zara fifaliana tamin'ny manodidina anao de mahatoky fa mamantana fiainana mandrakizay mila mahazo antoka an'izany ry havana ilayntsika ny aza hotsika antoka an'izany mba hahatonga ny fiainantsika hisy heviny amin'ny ankehitriny ilayntsika ny aza hotsika antoka hoe raha miala eto aho de zao manana fiainana mandrakizay eto aho zanak'andriamanitra miainany hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako ny tompo adidiko ihany eto aho de andriamanitra miadidy ahy mamelona manome azy mety mahasambatra mikarakara amin'izay rehetra mety ondry tandrify fa rehefa mba miala eto kosa araky ny fandahan'andriamanitra mandalo ny fahafatesana mitsangana amin'ny maty ao amin'ny tompo azany ry havako malala ilaina azotsika antoka zany ry havako malala ny fahazahotsika antoka izany mahatonga atsika mandresy ao anatin'ny alahelo ny taratasy Paoly an'ny Koritiana ry havako Paoly mo teolojiana tsy tahaka ny hoe evangelista tsotra fotsiny tahaka andro Matina tahaka andro Lioka fa teolojiana de manazava Paoly ao amin'ny Koritiana voalohany toko 10 de manazava Paoly ndray maka manazava lava be satria be dehibe ireo kristianina niaritra ny mafy amin'ny fahoriana no ny fanenjehana fankalan'ny olona Yesu teny sy zahatra maro samihafa de niaretan'ny kristianina io de mampahery ary Paoly ary rehefa mampahery Paoly de inona ny entina nampahery tsy hoe mahereza fotsiny ihany fa ny tantarain'ny Paoly lava de lava andinitsotra masina 7:10 nanazavany tamin'ny Koritiana manao hoe misy anaka ny fitsanganan'ny tenany maty misy anaka ny fiainana mandrakizay noho zany marety ianao de aza miova zany ianao na eo aza ny fahoriana aza manary ny finoanao zany ianao aza manary ny fitiavanao zany ianao aza manary ny tenin'Andriamanitra zany ianao aza manary ny antsonao zany ianao fa izao mareta fa ao le mandrakizay ho vatanonao avako malala raha mamaky tsara n'izany soratra po zany sika tena indray amin'ny lafiny lay fitansana ny lay fiainana mandrakizay ihany koa no mety ho hitatsika fa tsika kristianina angena indray ry havako randraina de miresaka raha de tsy de tena miresaka ny hoe ny fiainana mandrakizay loatra resahantsika ny fiainana eto ambonin'ny tany tsara zany fijogana vavolombelona inona moa mihoatra izay fa zava-dehibe koa ry havako malala ny resahantsika hoe makaiza moa toy ny havantsika to makaiza moa zao havantsika nandao antsika io mpiandry zany mpiandry any ry havako malala andraikitra manokany de kony mpanompon'Andriamanitra nanao voady anompo ny fiangonana no voady anompo an'Andriamanitra filoha-mpiangonana filohana tafo tsy monana zany ry havako malala zany mieritreritra zany hoe filohana tafo zany mandamina ny budget mandamina calendrier taona ry havako malala tsy mora de makaiza izy de ny soratra masina manazava hoe ao amin'ny tompo izy de ao amin'ny tompo ve izy de sanatria ady varotra lava amin'ny tompo isika hoe tompo de aloha ihany le izy niaritra ny aretina mafy teto aloha ihany izy hijanona eto aloha izy taona tsy afaka miady varotra ny tompony zany tsika ionona ndrasany ny tompo mitondra azy any amin'izany fiainana mandrakizay zany mafy ny fisarahana fandefontsika ody izy efa sasatra nitolona ela tamin'ny fitsaboana nofo mantsy mety marary ndraindray koa misy mieritreritra manao hoe rehefa zanak'Andriamanitra rehefa kristiana de tsy mety marary tsy marina mihitsy za tena mety marary ny olona basara ny teny hebreo chair hono ny teny frantsay mety marary sarika sao ny teny grika mety marary ny dikany io voaloha mety mangirifiry
fa tsy hoe ary rehefa mararina hoe dia avy amin'ny devoly koa zany misy aretina fa amin'ny devoly fa misy aretina tena teraky ny lalan-javaboary tsotra votsiny zao baiboly milaza an'izany mety misy aretina fa izao mety marary ny olona no zany dia izao mety maty koa ny olona fa mifahasamy hafana dia izao hoe ao amin'ny tompo ve sa tsy ao amin'ny tompo isika rehefa ao amin'ny tompo isika manoloana ny fahoriana dia izao zakatsika ilay fahoriana zaka ilay fahoriana zaka ilay fahoriana tsy hoe satria matanjaka fa zaka ilay fahoriana satria Jesosy efa naharesy ilay fahoriana tsy hoe zany naresy ilay fahoriana na ianao no naresy ilay fahoriana fa Jesosy ao anatintsika Jesosy miaraka amintsika no efa naharesy ilay fahoriana no zany azotsika fantoka fa ao amin'ny tompo izy ao amin'ny rainy ao amin'ny tompo izay nitompony mafy ny alahelo ho anareo amin'ny rahalahy mafy ka mboty reny saingy izao matoky ny fitiavan'Andriamanitra matoky fa eo akaikinareo izy tsy nampitondra ny tsy zaka izy zaka ihany naveran'Andriamanitra ny lalovana ary zany afaka milala tenetina mampahiry antsika koa ny hoe amin'ny fotoana tahaka izao no hiavaha amin'ny mpino sy ny tsy mpino amin'ny fotoana tahaka izao no ijorotsika vavolombelona hoe zahay reto koa Andriamanitra dia izao ody ao aminao rehefa mba vita ny fanompoana lay lehilahy niaraka nombona tamin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana fotoana foimonja niarahany tamin'i Jesosy fotoana foimonja tsy hoe ny sakramentan'ny raisiny tsy hoe niaraka tamin'i Jesosy takandry Petera tsy hoe sasan'i Jesosy tongotra tsy hoe nataon'i Jesosy inona izy fa eo amin'ny hazo fijaliana izy vao mifanena tamin'i Jesosy dia zao ny teniny tamin'i Jesosy manao hoe mba jereo aho mba azadinoina aho mba tsarovy rehefa any amin'ny fanjakanao ianao dia Jesosy tamin'ny manao hoe lazaiko marina dia marina aminao fa nio ihany tsika dia miona any amin'ny paradisa rehefa ko malala ny paradisa an'Andriamanitra saraina ho an'izay rehetra mihitsy zany dia aza misalasala mihitsy ianao kristianina aza misalasala hoe aza dia tsy azo an'izany lanitra zany izay no antony nahafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ho anao aza vanaka mpisalasalan'ny olona mpisalasalan'ny fampianarana maro isan-karazany hoe mbola hito zany zao ve mifitondrantenanao dia zao ve mipozinao dia azo fanjakan'Andriamanitra ianao zao ve ny any tsisy olona afaka mitsaranao amin'izany ngalanitra ny olombelona an'Andriamanitra fa ny finoanao ataovy azo antoka hoe tompo efa naveranao eloko angezahay tompo efa tianao angezahay tompo matoange ny zanakao tompo zange manompo anao amin'ny fitiavany tompo zange efa miaraka aminao mandrakariva fa za manaiky ampangain'le ratsy hoe ka ianao ange zao sy ny sisa fiampangana anakivinanao anadononao ny mahazanak'Andriamanitra zany afaka malala zany ny aritana zao mpanompo vavin'Andriamanitra izao dia azotsika antoka fa ao amin'ny tompo izy dia anaeo aza ny fahorintsika dia mahatsiaro hoe manana ny tompo isika mody fifaliana ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho ny filazan'i Jesosy azy hoe rehefa misy mpanota iray mbi ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mibebaka misy mpanota anankiray tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mody fifaliana ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria hoy ny tompo rehefa mionamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifaliany ny tomponao afaka malala resin'i Jesosy ny fahoriana ny fitaovana hoe tsika miatrika ny fahoriana tahaka izao zany dia tokana ihany ny finoana mahatoky mahereza fa ny tompo efa nandresy ny fahafatesanao atsika fa ny faharoa sady farany avako malala dia asehon'ny tompo koa amin'ny tendininy ity lay toetsaina hoe ty miatrika ny fahoriana dia ny atsorovantsika hoe fifaliana ingeny ao an-danitra ao rehefa mahavita ny azakazaka isika fa ny faharoa zay asehon'ny tompo fitaovana temperatanatsika dia izao manome atsika fiadanana izy hoy izy manao hoe izany teny zany no efa lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana zava-dehibe afaka malala ny atao hoe fiadanana ny atao hoe fiadanana lay teny hoe fiadanana eto dia lay fahatony-po sy fahatony-tsaina fahatony-po sy fahatony-tsaina zay tsy hoe ateraky ny zavatra hita maso fa fahatony-tsaina sy fahatony-po ateraky ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra mandrakariva ny ataontsika hoe fifaliana dia zay ny mahasamy hafa ny fifaliana kristianina ny fifaliana zao tontolo zao zay matoka ny fiadanana kristianina fiadanana zao tontolo zao tontolo zao avy any velany ny fiadanana ny miditra ao aminy
ohatra hoe misy zavatra tsara tare hitany eo mety maheno zavatra maro isan-karazany sofiny dia mifaly izy fa zay fifaliana zay nefa ny tsy tena izy zay raha voadifo ny fotoana dia adino zay fa lay fifaliana tena izy dia izao avy ao anaty no manjary makany ivelany misy zavatra tsapanao misy zavatra manome ainanao ao anatinao misy fifaliana ary na dia ao anatin'ny zavatra tsy eritreretinao akory za tsotra dia tsotra ohatra dia misy fifaliana ianao zay le fiadanana ny fiadanana kristianina zany na fiadanana kristiana dia ao anaty afaty amintsika no makeny velany fa ny an'izao tontolo zao tereniny aty ivelany mba hanome azy fifaliana ao anaty dia mandalo ihany zany Jesosy eto ny manazava ry avako malala manao hoe mba hanananareo fiadanana ary amin'ny toko ambony ry Jesosy dia miteny manao hoe tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo zao ny fiadanan'i Jesosy fiadanan'izao tontolo zao sady sarotra tadiavina miafina manahirana fa ny fiadanan'i Jesosy mahimaim-poana ary io tsy takatra rehetra izay tsy mino ry avako malala dia tsy mahatakatra ny fiadanan'Andriamanitra tsy tahaka ny inona moa zany mahatonga anao kristianindreo inona mahatonga anao mpinio na dia ao anatin'ny fahoriana aza mbola mahajoro ihany inona mahatonga anao kristianio mahafoy zavatra ohatr'izao inona mahatonga anareo mpino miaritra zavatra ohatr'izao inona mahatonga anareo mpino mandefitra tahaka izao inona mahatonga anareo mpino mijoro vavolombelona tahaka izao satria misy zavatra tsy hananana n'izao tontolo izao mihitsy dia ny fanahy masina izay mitondra fiadanana aty anatintsika navako malala nandao antsika bakoly teto moa izy ny andro sekoly alahady teto ny fahatanorany ny fahazazany teto tolo izy rehetra teto koa nampahirezana ianareo zanany eto nampahirezana ianareo ray tapoamy sy ny fianakaviana rehetra mahireza fa efa ny tompo izy efa ao amin'ny tompo izy ary fantatsika rehetra fa tsy ho fahafatesan'io akory no tompony teny farany tsy ho ny tompony teny farany niza nitsika rehetra dia andalo fahafatesana daholo fa izao ry avako malala zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay dia reto zavatra roa reto tsarovinao amin'ny fiainan'ny bakoly ny voalohany dia izao zava-dehibe amin'ny bakoly ny fanompoana an'Andriamanitra zava-dehibe ry avako malala raha andaniny fotoana ihany ianao amin'ity tany fandalovany ity dia mba halan'io koa hoe amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mba halan'io koa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra fa zany vehivavy zany reny mpianakaviany zany dia izao zava-dehibe tamin'ny fiainany ny fanompoana an'Andriamanitra fa ny faharoa ry avako malala dia izao zava-dehibe tamin'ity vehivavy ity koa tamin'ity reny mpianakaviany ity ny zanany ny ankohonany fianakaviana ka amintsika metrera hoe aza koa nisy azany pastera ve dia misy olona ve dia tsy tia zanaka misy olona ve dia tsy akaiky be ny fianakaviana zavatra tokony mandeha ho azy fa zany tsy mandeha ho azy zany ry avako tsy mandeha ho azy mihitsy zany amin'izao vanim-potoanany ataontsika hoe iroboroboniny ataontsika hoe tsy materialisme ntsony raha moa zany zao materialisme efa somary fa hedonisme zany ilay amin'izao fotoana moritatiavan'ny olona fahafinaretana ka hanadinoany tena mahizy azy sa tena antom-pisiny zao dia randray adin'ny olona fianakaviana pitipiny olona vo tsy ela kory zay etsy ambodivony etsy sy vo heritaona zay latsaka dia mbola misy zazakely narian'le olona tena lain'le mpiangona tato am-piangorana tena lainy tena riny tena lain'le mpiangona kinona moa dia izy dia hita tsy dre mandeha tsindrona izy zany misy olona be dehibe ohatra zany fa satria anao mantsy ao anatin'ny fianakaviana voataiza tsara amin'ny fivavahana voataiza tsara ao anatin'ny fitiavanamana dia mety metrehatra mandeha ho azy raha tia zanaka tia fianakaviana tsy amin'izao andriny antsika izao dia efa tsy zany efa miova malagasy efa miova ny malagasy miova ratsamy ve misy malagasy mandoro piraitany razana ary io ara tsy miova be ny malagasy tokony ho fantatrao zany tsy misy heritreritra tsy tsika mieritreritra ny Afrika foana hoe asika be ohatrany bibiolona ny afrikanina sanatria izao fa tsy oatra zany be dia be ny firenena afrikanina efa tsy oatra zany tsony raha mandeha nady atao hoe Togo manitra io rehefa apetrako io zavatra io tsy very tsisy mitobila tsy midy tsisy maka moto apetraka tsisy maninona mifianka amin'ireo capital satsasany na miteny anglisy na miteny frantsay fa eto Madagasikara nge zavatra
efa misimba le toetsaina miasimba marara dia tsisy manarona tsy matsiary tena foatrany samy miaro ny tenina tsy fa misimba be le toetsaina noho zany dia aza eritretina hoe mandeha ho azy nge zany fitiavakafany zany mandeha ho azy zany fitiavan-janaka zany mandeha ho azy zany fitiavana lay tampo zany tsy mandeha ho azy zany fa sotoavina sarobidina nanan'izao mpanompo vavin'Andriamanitra izao rehefa koa malala raha mametraka afatra aminao izy dia zay no hafany io Andriamanitra io dia tompoy fa tsy mamono antoka izy nody efa ao amin'ny tompo izy nandresy ny fahafatesan'i Jesosy azy ary ny faharoa dia izao mba tiaviny namany tiaviny havany tiaviny fianakaviany tiaviny mpiarabelole raha mbola manana fotoana anaovana soa ianao dia manaova soa ry havako raha mbola manana fotoana na hanaova soa ianao raha mbola manana fotoana anaovana ny tsara ianao dia ny tsara atao tsy misy ratsy maharesy tsara zany na raha oviana na raha oviana fa matoa ny olona matoa tsika mikikitra tao tranon'Andriamanitra tahaka izao dia satria mandresy atao anatintsika ny tsara dia ny tsara mandrakariva safitianana mety mieritreritra hoe ka tena zao angely izy tena visaka be mihitsy raha sina ratsy foana tsia ny tompony teny farany ny tsara ihany mety le fotoana atongavany fotsiny mety tsy hananao faharetana fa ny tsara ihany ny tompony teny farany noho zany manaraha amin'i Jesosy dia naro bakoly ny tsara atao rak'izay mety eo amin'ny fiainanao eto ampahamangarana ary dia manonona ny fiadanan'i Jesosy aminao manonona ny fandresen'i Jesosy aminao ka na inona fahoriana lalovanao ankehitriny na inona zavatsarotra lalovanao dia matoky fa efa resan'i Jesosy zany dia raiso le fiadanana mpanantenain'i Jesosy anao raiso amin'ny finoana eto Jesosy tompo omeo fiadanana tsy tahaka an'izao tontolo izao mbo omeo fiadanam-po omeo fahatonitsaina omeo fifaliana fa zay no antony na hafatesanao ny tompony iriavako malala ampahirinao ho marina aminao zao tenin'i Jesosy zao manao hoe zany teny zany dia efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko ahita fahorinanareo aty amin'izao tontolo izao nefa matoky io Jesosy fa efa naresy izao tontolo izao ho aminao aneny fiadanana amen hivavaka isika i Jesosy Kristy mpamonjy anay eo nandao anay ty havanay ity nahavita ny azakazana izy na teo amin'ny fiangonana indrindra teo amin'ny zanany teo amin'ny fianakaviana zay ny fetra zay ny fantatrao fa sahaza azy fa inonay kosa fa efa ao aminao izy mpanomponao tianao na afoiny zavatra rehetra nanaraka anao mba avak'izay tompo sotra noho ny amin'izany fitahi-pahasoavana tao amin'ny fiainana zany dia indreo ny zanany ampaherezo izy mirahalahy ataovy matsiaro fa na inona sedraina na inona veranao lalovana dia tianao izy ireo omeo fahendrena asondroty aoka heroka tsy atsiaro okamboty satria azo antoka ianao Andriamanitra raha misy zavatra mbola irina izy ireo lahy aminao Andriamanitra dia omeo azy tompo famindram-po ianao dia mitantana sy mivimbiana azy ireo lahy jereo ireo ray tampo aminy sy ny ray tampo amin'ny vadiny mpaherezy tompo atokony fitiavanao ataovy mahay misaotra noho ny fifaliana noho ny fahatsorapony ity mpanompo vavinao ity jereo ny fiangonana FPMA indrindra ny Eunice ireo mpiara-mivavaka rehetra ny mpiara-manompo amin'ny fikambanan'ny dekona ny sampana fifoazana ataovy mahatsoro vavolombelona amin'ny fitiavanao ataovy mahay manaiky ny sitraponao aza velanao hanome tsiny ny fandaranao fa ataovy mahay misaotry noho ny soa maro samihafa nomenao dia indreto izay fiangonana tompo nafaranao mba hatsiaro fa fiadanana ny tokotany-piainanay tsy tahaka ny an'izao tontolo izao miferinay mifankahala mifamono mifampialina mifampitsiriritra satria tsy manam-piadanana fa zay kosa omenao fiadanana dia satrinay izara fitiavana satrinay fampahery satrinay fanoana dia ometoipo mahatoky ny fitiavanao sy ny fiadananao zahay misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra
dia mametraka ireto havana ireto izay eo ambany fitahinao no aviny ny ankehitrinny tahio Jesosy. Mizay le vavaka nampiarinanao anay manao hoe raha inay izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao no tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay an'io ny anina sahaza ao anay ary mamelana eloka tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Anao hira izay fanomanana ny fianakaviana entre tes mains.
soran'andriamanitra ilevana amin'izany tononkira-panahy itsoroan'ny fiangoronana vavolombelona izany fa eo ampilatanan'andriamanitra ny fiainany sy ny zavatra rehetra ary soany eo an-tanany tompo. Madiva marina izao fitaoam-bavahana izao tsy revako malala ny hira fiainana bota telo fa 3:30 dia ataontsika orinan'ny teny fisaorana sy ny fandaminana maro samihafa ry havana izany omelony tsodrano. Fa itony rehefa koa dia andramin'ny fianakaviana hitondra teny fisaorana amin'ny anarana Rakotomalala Rindrasina d'Orience Rakotomalala Feno Sosangy ary amin'ny anaran'ny Docteur Kotovelo sy Saoly Mianadayavy Ranoro Mihaja Fabienne Mianadayavy misaotra anareo noho ny fahatongavanareo maro dia tranon'Andriamanitra. Tsy afena anareo fa mafy ny fotoanan'ny fahoriana. Mafy ny fotoanan'ny fahoriana marina loatra tokoa fa efa nisy rofinaretina taiza azy tsy nampatsaratsara azy asa sangamba ny sasakadiny fisasakadiny melony teo ny hopitaly mbola tafiresaka tamin'ny fianakaviana hoe niditra zao izy totsika mianaka hivavaka ao kanjo moa vita kelikely mivavaka ty fiafakadiny tena ra SMS hoe lasa izy paster mafy a ny fotoanany ny fahoriana tena mafy maika moa fa ho anareo zay ao anatiny a niatrika ny fitsaboana nino nametraka ny zavatra rehetra dia ndre tohina ny fon'ny fianakaviana izy menakafy mahita anareo mameno trano fiangonana amin'izao ora salasalan'andro zao tonga ianareo mandala ny tenin'ny tolo malagasy tonga anareo mandala ny fiaina kristianina dia mankasitraka indrindra izy menakafy tompoko mankasitraka anareo mpiara-miasa rehetra amin'ny fianakaviana tazako areto hoe mbola nisy ny teny tamiko teny ara-nianatra tany amin'ny sikara zay asa tao amin'ny sikara ve nianatry mbola niara-nianatra zay mbola nisy ola vaovao eo amin'ny teny zany tena niara-nianatra zay tamin'ny fotoanandro tena matazana zany rehetra any dia manohina ny fo hoe tsy navelonareo vakitratra tamin'ny fahoriana ny fianakaviana na nataonareo tololovato sy misy alana fa nanaovanareo soroka miara-milanja vao nandrenareo hoe lasi-bakoly dia azona iantoka fa nivavaka matoa milamina tahaka izao ny fahatongavany vatana mankatsika tonga eto tanin-drazana ny fianakaviana isorana n'Andriamanitra zany rehetra zany fa isorana ny amin'ny vavaka tompoko raha tsy soavaly ny fianakaviana azo ny antoka Andriamanitra fa hamaly fidianareo araka ny teny manao hoe fa tsy foana ny fikelezanareo hainao amin'ny tompo dia mahaly fidianareo tapaka sy namana mpiara-mianatra mpifanolo-bodirindrina mpiara-mivavaka mpiara-manompo mpiray tanin-drazana tonga ianareo nampionina mitondra teny mamy ny vimbina zay voatsirambony tanana hoentina mikarakara ny levenana voadra amin'ny masoan'ny velona mankatelina tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy Andriamanitra mahaly fidianareo ary engany mba omeny fotoana omeny tompo fotoana ifaliana antsika menakafy mba tsy fahoriana fisarahana mikavatiana tahaka izao indray ny eonana fa engany mba isy fotoana eonantsika amina fifaliana manokana indray apetrakitsika amin'Andriamanitra dia ny tompony hitahiry antsika amin'ny fiadanana hitahiry antsika amina toe-tsaina mpandresy mandrakariva amin'izay rehetra iainana dia mahatoky fa nateraka andresy antsika noho ny amin'i Jesosy so ohatra ritra tompoko ny toerana devenana moa dia etsy ambotra tena ina varatra manomena varatra amin'ny lalam-pirenena fahatelo dia vily makany sapotsina mena miakavanana zany rehefa sapotsina mena dia mamonjy an'iny manandrina iny dia ambadiky manandrina ambotra tena ina azoazo ihany ny lalana kanefa moa noho ny adidy maro samihafa miandry dia mety misy tsy ho afaka tsy fanomezantsiny mihitsy tompoko be ny vitanareo azy eo tonga eny amin'ny fasana tena ampahiry ny fianakaviana ny fahatongavanareo maro eny fa raha misy kosa tsy afaka eny tsisy tsy ny tompoko fa be ny vitanareo ny olombanina tahaka atsika fandrinny adidiny mandeha tsoto ny janona tsy laina fa zay ho an'izay tonga eny dia tena ampahiry ny fianakaviana fandaminana ho an'izay tonga eny amin'ny fandevenana dia aleontsika tonga dia mivoaka ato amin'ny varavarana atsimo ato sy ny varavarana atsinanana dia mba mifampiandry eny amin'ny fiarakotiantsika mba hifanjory havana tsy dia misy fitohanana fiarakotia lahady afaka mifanjoy tsarantsika zany ho mariky ny fifanohanana voaka atsy amin'ny varavarana atsimo ato atsy amin'ny varavarana atsinanana zany tsika izay andehandevina no tsy tonga eny amin'ny fandevenana kosa dia hijoro ato amin'ny paozitrano ato izy miraharaha kely ny ray tapo amin'ny bakoly ny fianakaviana akaika hijoro amin'ny paozitrano izy ireo dia andalo asika ampahiry azy andalo asika ampionina azy andalo amin'ny teny amin'ny manao hoe
tiana ifonanareo zay eo mandrakariva na ao anatin'ny satra no anatin'ny mora avan'izay raha tsika mitondra ny mavesatra fa maheriza tsoro mipositranoa izy ireo dia mba mandalo tsika ry avako malala manompo maso ny fianakaviana dia namela fararakitra amin'ny anaran'ny tompoko vavy olon'ny adidy zao avantsika izao ko raha lamainty milaly ambotantely avitrikanareo anaka efitsake mambohitra antenaina mba ampitainy ty ry avako misy amborinarena be dehibe eto e dia ny fianakaviana indray ve ny ampitondrainareo an'ity ry avako efitsake makady bahoaka avy any amin'ny fiangonandromamy safady ry tompoko mba ampitaina amin'ny fiangonana fitandremana ambotantely ary misa krista da hoatsika ravako malala anao le hira fanomeza toky hira ny tenin'andriamanitra hoe aza matahotra ianao fa momba anao a azony ny finoanao fa aza mierikerika foana fa izaho n'andriamanitra ao a dia mitantana anao a dia mampahery anao tanteraha ny tompo amin'ny fianakaviana re zany iry zany mipitsakana antsika nanaovantsika itiritiry avako malala ao ariandray kosa ny tsodrano petraka sika aoriana ny tsodrano dia ny korala maintonale ambotantely anao ny hira faraika sy fitonjato izy ihany anao an'io ireo fa itsika kosa mipetraka aza matahotra
ary jesosy kristy tompontsika ilay mpiandrondro lehibe izay mitondra ny rano fanekena mandrakiray niala tamin'ny maty no ahatanteraka anao amin'ny sitrapony ka ho arovana avokoa ny ainao ny tenanao ny fanahinao tsy anatsiny anenao amin'ny fiverenany mahatoky ilay efa niantso anao fa rehefa niatra fahoriana vetivety anao dia izy no ampionina sy ampahiry anao amen. Zany teny zany efa nazaiko taminareo mba hananara fehitanana amiko Jesosy aty amin'izao tontolo izao natanareo fahoriana efa matokivy izao efa naresy izao tontolo izao. Tompo ankehitriny mpanomponao dia rehefa nao amin'ny fehitanana araka ny teninao. Hoan'Andriamanitra reny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tsangantsika ry havana mandritry ny alan'ny fianakaviana izao tranon'Andriamanitra izao.
बोल्दैथ्यो